Swala wacinela zeso maniry mafia munziana enuna fona fatsinaona deni fandavana si atakandro atrany luna tauna mbola tsy androany findray androany efa impiry mo izy no niangavy anao an'olo tena saingy indrisy tsinekena ny sarobidy indrindra no natolony ho famonjena hatramin'ny ainy de nomeny ka mbola hinony indrare no azony atao vao anaiky hovonjeny anao tsy misy intsony ane ny mihoatrano izao nefa tô tsy mahatatra anao mahonenany ny safidinao saingy tsy terena ave de manao toy izao azamba mangatakandro ny rampitso de tsy fantatra anio ianao no mandre izao antsony izao manatona fakiana famaro betoko reo ny kiasa fawe atsiwatsy vawi bebaka tsy vitsiko ireo nyandry efa lebe vao anompo anandriamanitra de nampiandry haino dimandry ny afarany
Dimana nahatulutra Fae mahatra loatra Tsy misy hitarainana Miady mafy amin'ny fiainana Chuchaka verifanantenana simisi ifarana ukivive usanatri manana upamunziti Harena muraputika Nelaza voninahitra Tsy azo ianteherana Mandalo sy miserana Jesono antenaikyo manana upamuziti yamturaka ewamina uwe wantrachana nanda wironamana
indro ny faharetan'ny olona masina, indro ny faharetan'ny olona masina. Apokalipsy 2:12 andininy 12. Conférence ara-baiboly arahanao eto amin'ny radio Oasis 106.4 FM, eo koa ny page Facebook radio Oasis. Iarana amin'ny pastora Rabarson Abel isakariva amin'ny 9 loha hevitra tena mahasoa sarobidy no atolotra ao antsika rehetra isakariva, toy ny hoe tokantrano feno fitiavana sy fahamasinana, ilay fanambadiana sandoka mamitaka olona maro, fanalahidin'ilay tanàna masina, ireo didim-pitiavan'ny olona masina, mitandrina izay nandidiny. Amboary ny fandaram-potoananao, aza diso antsara ho fitahiana ao anao sy ny ankonanao indray ity herinandro ity. Dia raintsika trany Andriamanitra ry havana, satria tonga amin'izao fotoana manokana izao isika, fotoana izay ahafahantsika manaraka izao famelabelarana ratsoratra masina izao. Ny lohateny dia manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina. Ka ho fanomboantsika izao fotoana izao dia andeha ataontsika ny hira faneva. Misaotranao Jesosy malalo, tratrizao fotoana mamizao, ianaranay antongotrao, izahay izay mpianatrao, koa mitenena le Jesosy malalo, izahay iaino tsaranao, ka irate niavy aminao, itoetsabetsaka ao am-polaya, koa mitenena le Jesosy malalo, izahay iaino tsaranao, ka irate niavy aminao, itoetsabetsaka ao am-polaya, irate niavy aminao, itoetsabetsaka ao am-polaya. Andeha isika hiaraka hivavaka. Ry Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra izay an-danitra, sotranao izahay no ny fitahiana, ny famindram-po afaka manaraka izao fotoana izao indray. Tompo, mamindrafo mamelany eliko ny tsirairay avy, ary amin'ity anio ity izahay raha andray ny teninao dia ampio mba ho lasa fiainana, ary fiainana mandraikizay ho anay ny teninao, dia mitenena fa miaino izay mpanomponao, sotra raino ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anio isika dia hiditra amin'ny andro fahatelo. Ny lohahevitra hoarantsika dia ny hoe fanalahidin'ilay tanàna masina. Indreny mivezivezy miankavy, mihodina ankavanana, mitady fahanafahana, mikatsaka fiadanana. Izao tontolo izao tsy ahita izay ale, mba maniry te ahazo lay tena lakile. Dia hoy ianao hoe fa lakile itony ahoana? Hovidiana an-tapitrisa sa omena maimaim-pona? Lakile hafakely tsy tazana eny an-tsena. Andeha karoantsika ka baiboly no jerena. Faniriny tompo ianao, iaina sambatra finaritra. Tiany ianao mba ho tafiditra ny lapan'Andriamanitra, ka raha maniry ho tafiditra ny vavahady ianao, enoy ane dia andeha arao. Tsara ny tompontsika satria nomeny tombo-potoana isan'andro ianarana sy antorahana eo a-tongotry Jesosy. Anio dia anaraka aloha hevitra anankiray mafonja dia mafonja isika, kanefa mialohan'ny itoranan'izany teny izany eto dia manasantsika anondrika ny lohantsika hivavaka. Vavaka isika.
tompo andriamanitra tsara sy masina indrindra ny an-danitro tsy takatry ny saina vanao anay ary manana planina mandrakariva eo amin'ny fiainanay ianao te hanovany fiainanay ianao ary te hanamboatra ny fiainanay mba ho tafiditra ao anaty sokajy ny olona masina iteny amin'ny alalan'ny mpanomponao ianao amin'ny teny io ty mitenena Jehova ho favonina iaino izay no ny amin'ny anaran'i Jesosy no anirina sy angatanja ny vavaka izany amen. Fanalahidin'ilay tanàna masina angamba tsy misy izay tsy maniry anana izany fanalahidin'ny tanàna masina izany tsika tsirairay avy. Ny trano tsara rehetra ry havana malala mandrakariva dia hilaina fanalahidy ary atao tsara hidy mba tsy hidiran'ireo zay mpanao ratsy. Tahaka an'izany ihany koa ny lanitra. Ny lanitra dia ambaran'ny soratra masina fa na ny lalambe fotsiny aza dia volamena ary ny fanaka rehetra ao anatin'izany tanàna masina zany dia vita amin'ny zavatra sarobidy avokoa. Genesisy 7:20 zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Endre mahatahotra ity fitoerany ity, tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra sy vavahadin'ny lanitra. Ny fiangonana no tiana aseho an'izany. Ay zany rehefa manitsaka tokony ambaravarany fiangonana ianao dia efa manomboka manitsaka vavahady. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe vavahadin'ny lanitra ve no itsahanao. Ny vavaka rehetra ry havana malala dia miaraka manaiky fa misy lanjany lehibe eo amin'ny fivavahana kristianina ny batisa ka dia iresaka manokana mikasika an'izany loha hevitra izany tsika amin'ity amin'io ity. Jesosy mihitsy ny nanao fanam ao Marka 4:20 fa tsy misy famonjena raha tsy misy batisa. Tsy misy famonjena raha tsy misy batisa. Satria zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino kosa no elohina. Raha manaraka izao fampianarana izao tsika ka mijery ny baibolitsika dia mahita ry havana malala fa tsy afaka mialoha ny finoana velively ny batisa. Fa mino ny olona anankiray zay vao atao batisa. Tahaka ny raiki-po io teny io, mino miampy batisa no manome ny famonjena. Fa ndraindray tsika mino fotsiny kanefa tsy mety vita batisa. Misy famonjena ve zany? Tsy misy famonjena. Ary ndraindray koa tsika efa vita batisa kanefa tsy nino akory isika. Talohan'ny nanaovana batisa tsika tsy misy famonjena izany ry havana malala isany. Miveriberina matetika ny Efesianina 4:4-5 satria zava-dehibe eo amin'ny fiainana ara-panahy kristianina no fahafantarana an'izany. Iray ny tompo, iray ny finoana ary iray ny batisa. Raha iray tokoa ny batisa, nahoana ny manana batisa maro samihafa zay samy manana ny fomba ny kristianina tsiraray avy. Ny sasany dia afafy, ny sasany dia atete ary ny sasany dia aroboka ao anaty rano. Ny olana goavana trehan'ny kristianina ry havana malala dia zao: ampifangaroan'ny kristianina amin'ny batisa ny antsoina hoe fanoloran-jaza na fitsofan-drano zaza, araky ny ambaran'ny Mateo 7:20, 4:4 ka hatramin'ny 5:20. Mateo 7:20, 4:4 ka hatramin'ny 5:20 manao hoe: nefa Jesosy kosa nanao hoe avelao ny zaza ary aza rarana tsy anatonahy, fa anto azy ny fanjakan'ny lanitra. Ary no nametraka ny tanany taminy izy dia niala teo. Ry havana malala isany, tsy batisa ny tanterahana teto fa fametraha-tanana zaza, fanoloran-jaza, fitsofan-drano zaza. Tsara ihany ny mahalala, tsara ihany ny mahalala hoe inona tokoa moa ny dikan'ny batisa. Ny teny hoe batisa zany na amin'ny teny grika zay nandikana ny testamenta vaovao dia hoe batizo ny dikany, ary amin'ny teny hebreo kosa dia batizaine. Fa na batizo io na batizaine na batème na batisa, ny dikany zany dia zao hoe mandetika, manitsika, manatsoboka, mandevina ary manasoka. Zany hoe mila mampiasa rano avokoa zany rehetrarehetra zany.
zay zany ny dikany hoe batisa. Andeha ho jerentsika indray a ny famaritana ny batisa, ny teny hoe batisa ao amin'ny dictionnaire na dictionnaire ny baiboly zany a na dictionnaire frantsay na dictionnaire anglisy. Ny dikany hoe batisa de hoe fomba fanadiovana ara-pivavahana handroboana ny olona ao anaty rano. Fanadiovana ara-pivavahana handroboana ny olona ao anaty rano. Fa ny tena zava-dehibe zany de zao hoe ay zany ty batisa ity zany de fanadiovana ny batisa. Ary Andriamanitra rehefa te hanadio anao de tsy ampahany ao amin'ny fiainanao ihany na ampahany ao amin'ny tenanao ihany ny tian'Andriamanitra ho diovina, fa ny tenanao ray manontolo. Andeha atao hoe ny antrano tany aminao ahako de ozy ianao hoe pastera atoandro ny andro ka mba manasanao mba hiaraka isakafo aminay. Eny ary ozy zahako fa leo aho mba hisasa kely vetivetika aloha zany a de nomenao rano tam'zingy ahako. Ianao zany mihevitra hoe anasako tanana le rano, fa rehefa raisiko le rano tao am'zingy de nararaka nanomboka nararako teo amin'ny tongotro, nararako ary nitaperiko tateraka tamin'ny tongotro iny rano iny. De nomeko anao ny zinga hoe iny ary ny zinga anao, andeha hisakafo ao amin'io a. Inona ny fiheveranao a? Mety hiteny ianao hoe adaly pastera, mety ho zay ny ao an-tsainao, ka zany efa mieritreritra hoe raisiko ampinoana hoe rehefa madio ny tongotro de madio ny tanako zay sakafo anako. Indraindray tsika dia manana fisainana tahaka an'izay. Ny lohatsika no voakasidrano de veritsika fa lay vavantsika miteniteny foana no voadio, lay fotsika feny fankahalana ny voadio, lay tanatsika mangalangalatra ny voadio, lay tongotsika mandeha any amin'ny tsy tokony falehany ny voadio. Ry havana malala isany zay tsy voakasidrano de mazava ho azy tsy madio. Manahoana moa zany antsoina hoe batisa fanadiovana izany? Andeha ho jerentsika ny baiboly ary fantaritsika zay ambaran'ny tenin'Andriamanitra mikasika an'izany batisa fanadiovana izany. Ko satria tsika kristianina de Kristy ny ohatra ho antsika. Ny fanontaniana mipetraka zany de hoe natao batisa ve Jesosy? Ary ahoana ny fomba nanaovana batisa an Jesosy? Zay no sary andeha ho jerentsika am'ty anio ty a, de ny fomba nanaovana batisa an Jesosy. Ifantoka misimisy kokoa ao amin'ny Matthieu toko fahatelo andininy fahatelo ambe folo a ka hatramin'ny fahafito ambe folo a ny dinika zay fanaovantsika. Dia eo no ijerevantsika hoe ahoana tokoa no fomba nanaovana batisa an Jesosy. Matthieu toko fahatelo a andininy fahatelo ambe folo ka hatramin'ny fahafito ambe folo. Ny lohateny de hoe ny nanaovan'i Jaona batisa an Jesosy. Raha vakitsika ny andininy fahatelo ambe folo de zao ny vaky ny teny. Matthieu toko fahatelo andininy fahatelo ambe folo. Ary tam'izay Jesosy dia avy tany Galilia ka tonga teo amorony Jordana, dia nanantona ny Jaona izy mba ataony batisa. Mba azonao alaina sary an-tsaina ve izany fihetsika naseho'ny Jesosy zany? Niala tamin'ny toerana anankiray antsoina hoe Galilia, nanantona toerana anankiray zay misy moron-drano na rano be, nanantona ny mpanao batisa, ny fampiresaka amin'ny mpanao batisa hoe mba hataovy batisa. Tahaka an'izany ve ny batisa nanaovana batisanao? Zany ry havana malala ny batisan'ny Kristy, zany ny batisan'ny kristianina zany. Tsy olona entina ny atao batisa, fa olona afaka mandeha manantona toerana misy rano ary manantona ny mpanao batisa ary mifampiresaka amin'ny mpanao batisa. De toy izantsika ny teny ao amin'ny andininy faefatra ambe folo. Nanahoana ny fihetsiky Jaona rehefa nanantona ny Jaona Jesosy? Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa i Jaona nandazy ka nanao hoe izany tokony ataonao batisa ka ianao ndray efa ny makaty amiko. Ara-dalàna le fandavan'i Jaona sa tsy ara-dalàna? Ara-dalàna loatra. Satria Jaona le niteny tamin'i Jesosy hoe le avy ao arinako no mahery lavitra noho za. Ary rehefa nipotra Jesosy de Jaona no niteny hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay anaisotra ny fahotany zao tontolo zao. De ahoana ny navaliny Jesosy izany tenin'ny Jaona izany? Ao amin'ny andininy fahadimy ambe folo. Ekeo ihany ankehitriny
fa izao ny mety amintsika tanteraka ny fahamarinana rehetra ka de ny ekeny izy ry avana malala isany ry mpiainy malala isany isika zay manaraka izao fampianarana ny soratra masina izao to iteny jesosy hoe marina ny teninao ry jaona fa am'tindray mitoraka ty a ekeo fa raha vo tsy manaiky ianao a de misy fahamarinana tsy tanteraka inona ny tiany jesosy ambara am'zany inona le fahamarinana tiany jesosy izingizinina am'zany tiany jesosy ampita sy ampianarina ny kristianina ty afara fa ny olona zay atao batisany de olona afaka mandeha miala amy toerana anankiray manantona toerana misy rano be manantona amy mpanao batisa miresaka amy mpanao batisa mandresy lahatra amy mpanao batisa hoe mba ataovy batisa zay vo atao batisa ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amitsika tanteraka ny fahamarinana rehetra mba alaivo sary an-tsainana hoe tsy nentina anao batisan'ny jesosy jaona ary tsy niseho lay sary ny batisa nanaovana batisan'ny jesosy move nanaiky natao batisa taka nanaovana batisan'ny jesosy a zao sy anao zao no mety amitsika atanteraka ny fahamarinana de ny fahamarinana zay tian'andriamanitra ambara ry havana malala de zao hoe raha kristianina ianao a de ny batisa zay nanaovana batisan'ny jesosy a ny batisa kristianina de zao nytoy ny eo amin'ny andin'ny fahenina ambe folo ary raha vao natao batisy jesosy de niakatra avy teo amy rano miaraka tam'izay tsy ndriko tsara ity teny ity ay zany raha vo natao batisy jesosy raha vo vita batisy jesosy a de tsy niala teo ambody kapoka na teo ambodin'ny boaty kely fa niakatra avy teo amy rano miaraka tam'izay ary matoa jesosy niakatra avy teo amy rano a de nanino izy talohan'izay nidina teo amy rano ay zany ny batisa kristianina de batisa miakatra avy ao anaty rano ary rehefa niakatra avy teo amy rano jesosy de misy fitahina telo sosina zay niraisin'ny jesosy tam'izay fotoan'izay ny fitahina voalohany de zao hoe indro ny sokatra taminy ny lanitra ay zany amy fotoana zay ekaranao avy ao anaty rano ny batisa ry havana malala de misokatra ao anao ny lanitra fa raha mbola tsy nidy natao amy rano ny batisa ianao efa misokatra ave ny lanitra tsy mbola azo antoka ary ty batisa zay nanaovana batisan'ny jesosy rery any ry havana malala de lay batisa sitrika ao anaty rano a no nambarany baiboly a fa batisa zay mampisokatra ny lanitra inona ny fitahina faharoa zay niraisina tam'izany batisa izany ao amy Matthieu 7:4 ihany a tapany faharoa no miresaka an'izay zany zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy ary hita ny fanahin'andriamanitra nidina tahaka ny voromailala nakeo amboniny tam'ny fotoana zay niakaran'i jesosy tao amy rano ny batisa zany ry havana malala de nisokatra taminy lanitra faharoa manarakarak'izay nidina taminy fanahin'andriamanitra tsy misy batisa mampisokatra ny lanitra akoatra nyty batisa nanaovana batisan'i jesosy ty ary tsy misy batisa handraisana ny fanahy masina ivelan'ity batisa nanaovana batisan'i jesosy ty mbola misy fitahina fahatelo ihany koa zay raisina amin'ny alana am'izany batisa izany ao amin'ny andin'ny fahafito ambe folo indray a no miresaka an'izany ary injao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity ny zanako malalako zay sitrako misy feo avy tany an-danitra andriamanitra nanao fanambarana rehefa niakatra avy ao anaty rano ny batisa jesosy nisokatra taminy lanitra nidina ny fanahy masina ary nanao fanambarana andriamanitra manao hoe manomboka zao a zanak'andriamanitra ianao ny zanako malalako zay sitrako ry havana malala isany misy teboka vitsivitsy tiako tsindrina eto ity batisa zay nanaovana batisan'i jesosy ty a de batisa nakasitrany lay andriamanitra telo zay ray tiany jesosy le batisa de nanaiky natao batisa izy ny ekeny fanahy masina le batisa de nanaiky nyrotsaka tamin'ny olona zay natao batisa izy ary nakasitrany ray ilay batisa de nanoratra ny anaran'ny olona zay vita batisa izy hoe manomboka zao ianao a de zanak'andriamanitra mba irinao ve zany
mba irinao ve no hantsona hoe zanak'andriamanitra arao ny dian' jesosy. Raha maniry atao batisa ianao a de tsy azo atao batisa raha tsy mandalo ireto dingana anankiefatra reto raha ny fampianaran'ny baiboly. Tsy azo atao batisa ny olona anankiray a raha tsy mianatra ny tenin'andriamanitra. Ary rehefa avy mianatra ny tenin'andriamanitra izy de mino ny zavatra zay nianarany, mankatoa zay zavatra zay nianarany zany, mitandrina zay zavatra nianarany. Ny fahatelo, mibebaka amin'ny fahotany, miala amin'ny fahazaran-dratsiny. Ary ny faefatra farany de zao hoe tsy azo atao batisa ny olona anankiray a zay tsy manolo-tena atao batisa. Ny fanontaniana mety mipetraka angamba de hoe ko avy aiza ary zany ny batisa an-jazakely? Avy aiza ny batisa fafy na tete? Nisy fivirim-paingonana ny tanterahana tany Ravenna Italia tamin'ny taona 1930, filoam-piangonana maro de maro no niaraka nanapa-kevitra hoe andao angamba amoraina ty famonjena ity a, andao angamba ho lanitsika amin'ny alalan'ny tsangatanana mba hitovy lenta amin'ny batisa sitrika ny batisa fafy na tete. Ary efa nataony tsangatanana tamin'izay fotoan'izay a de lanta amin'ny alalan'ny tsangatanan'olombelona fampitoviana lenta amin'ny batisa sitrika ny batisa fafy na atete. Fanontaniana mipetraka de hoe tsangatanan'Andriamanitra telo zay ray ve ny tianao anorenana ny finoanao sa tsangatanan'olombelona? Ao amin'ny ohabolana toko 420 andininy 12, ohabolana toko 420 andininy 12 a de misy tenin'Andriamanitra manao hoe misy lalana ataon'ny olona mahitsy kanjo lalana mivarina ny fahafatesana no hiafarany. Mety nandeha pahitsiny ianao tsy vita batisa tahaka nanaovana batisa an' Jesosy. Mbola tsy tara ry havana malala raha toka izao ianao no andray fanapahan-kevitra hanaraka ny ohatra zay nataon'i Kristy. Satria ny batisa de fanadiovana, ny batisa de fandevenana ny fahotana. Andeha atao hoe misy fahoriana eo amin'ny toerana anankiray de natsoa ny pasteur enao pasteur ny mba mitarika ny fombafomba fanatanterahana ny fanitriana ny razana de ho za hoe atao ahoana moa zany le izy asitrika ao am-pasana ve le izy sa atao anirotra? De ozy ny fianakaviana hoe atao anirotra ka, ay mba nomany kely angady anankiray ary zany. De rehefa tonga eo zay vo aditsika ny tany. Tonga ny fotoana fandevenana zany, natao ny fombafomba rehetrarehetra, vita ny fombafomba rehetrarehetra de nanomeny toromarika am'izay eny ary tompoka ka de iroso amin'ny fanitriana ny razantsika ka dia mangataka anareo mba handray ny angady zay nafarana moa de ray ihany de lavao ary lay toerana zay andevenana de no lavahana. Atao ahoana pasteur ny alalana le izy? Atao boribory kely le izy boribory kely le izy de ohatr'izay ihany no alalana an'le izy. Gagagaga ny rehetrarehetra hoe inona ny ao an-tsain'ny pasteur? Ho totototoana ve ny razana sa hoe ahoana? Vetivetika de iny fa voalavaka ilay andevenana. Ary nanomboka nandray ny toromarika ny rehetrarehetra, raiso ary le razana, raisina tamin'ny tongony sasany, vatany sasany. Tsy zay ka tonga de raiso amin'ny tongony de ny lohany no ataovy aty ambany de ny raisina le razana zany. De atao ahoana pasteur? Asitreo anatin'io lavaka io ny lohany, asitreo anatin'io lavaka io de nasitrika de nasitrika de nasitrika de nasitrika. Hatreo ihany pasteur, hatreo ihany ny tafiditra. Inona ny tokony atao? Ay, efa tsara zay. Ka izao ataovy midaboka moramora ny vatany, ataovy midaboka moramora de nadaboka moramora ny vatan'le razana. De totofy am'izay ny lohany, totofy am'izay ny lohany de nitotofana ny lohany. Vita zay de nanao teny farany pasteur eny ary tompoka de vita ny fandevenana ka de mirava isika. Fanontaniana apetrako aminareo, vita ve ny fandevenana sa tsy vita? Mazava ho azy, tsy vita. Satria inona ny antony? Ny loha ihany ny voalevina fa ny vatan-tena ray manontolo ety ivelany avokoa zany. Indraindray tsika dia tratra ny toe-javatra tahaka an'izany am'ty resaka batisa ty. Ny loha ihany no voararaka vovoka kely de neverina fa ny tena ray manontolo no voalevina ny fahotana.
asana mba fantatrao ity voalaza ao amin'ny matitoko fa 1 andiny 12 ty matitoko fa 1 andiny 12 matitoko fa 1 andiny 12 rehefa hitatsika de vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary hatramin'ny androny Jaona mpanao batisa ka mandrakakeitriny ny fanjakan'ny lanitra de rombahana ary mpandrombaka mankazy akeriny hatramin'ny androny Jaona mpanao batisa hatramin'ny fotoana zay nandrenesanao lesona mikasika ny batisa hatramin'ny fotoana nanapahanao hevitra tao batisa hatramin'ny nahavitana batisanao ny fanjakan'Andriamanitra ry havana malala de tsy nitataza-potsiny tahaka ny nahazony Adama seva ny saedena fa mila rombahana mila alaina-keriny izany fanjakan'Andriamanitra izany mpiandry anankiray izay mianatra ny tenin'Andriamanitra no indro nanapa-kevitra hatao batisa tahaka nanaovana batisan'i Jesosy satria rombahana ny fanjakan'Andriamanitra mpitondra fivavahana anankiray antsoina hoe Domema no nanapa-kevitra rehefa nandresy nafantatra lalalala koa ny fahamarinan'ny soratra masina ary nitaona ny ampahany betsaka tao anatin'ny vavaka miaraka aminy mba atao batisa tahaka ny hanaovana batisan'i Jesosy satria rombahana ny fanjakan'Andriamanitra ray aman-dreny toteny anankiray antsoina hoe Armand rehefa nandreny tenin'Andriamanitra de resy lahatra hoe mila rombahana mila alaina an-keriny izany fanjakan'Andriamanitra izany pastora amina fiangonana rahavavy anankiray antsoina hoe Vincent tany amin'iny faritra andrefan'iny no nandreny tenin'Andriamanitra ary nanapa-kevitra hoe mila rombahana izany fanjakan'Andriamanitra izany ka de nanapa-kevitra atao batisa tahaka nanaovana batisan'i Jesosy ary na am'izao andro ny fiboana izao aza de miazakazaka ny olona manapa-kevitra atao batisa tahaka nanaovana batisa any Jesosy tahaka ny Ivialamianada zay vao natao batisa tamin'ny faraparan'ny volana jona teo ny eo zany ary tsy vitan'izany fa tsy mifidy sokajin'olona ny batisa fa naantitra na tanora eny fa na de milolo zavina aza de manapa-kevitra hatao batisa satria mila rombahana ny fanjakan'Andriamanitra ray mpianakaviana anankiray zay azo ambara hoe manapa-efanambony teto amin'ny tany sy ny fanjakana zay misy atsika raha nandreny tenin'Andriamanitra de nanapa-kevitra fatao batisa tahaka ny nanaovana batisan'i Jesosy fa ianao kosa raha mandreny tenin'Andriamanitra amin'ity anity sa venao volona venao anapa-kevitra venao ny atao batisa tahaka ny nanaovana batisa any Jesosy ao amin'ny asan'ny apôstôly 2 andininy 4 de misy antso zay ataon'Andriamanitra amintsika hoe ary ankehitriny inona ny mampijanona anao mitsangana miantsony anarany ary aoka atao batisa ianao ho sasana ho afaka amin'ny fahotana ry havana malala isany ny bokin'ny asan'ny apôstôly dia manizingizina fa ny batisa de fanasana ho afaka amin'ny fahotana raha metraka fanontaniana aminao azao hoe iza ny manaiky atao batisa isika de indraindray mety azo ny fisalasalana ianao hoe atao batisa na tsy atao batisa fa rehefa miteny aho hoe iza amitsika ny manaiky ho sasana ho afaka amin'ny fahotana de azoko antoka fa hanangatanana avokoa isika rehetrarehetra indraindray tsika dia mieritreritra fa ahazo ny famonjena tsy mila fanadiovana meteza diovina meteza alevina ny fahotantsika tsiraray avy manana drafitra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra indro ny faharetan'ny olona masina de zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny fononan'i Jesosy Kristy ary anisan'ny fononan'i Jesosy Kristy ry havana malala ny fankatoavana ny teniny sy ny fanarahana izay rehetra tiany ho tanterahantsika eo amin'ny fiainana raha toka misy amintsika zay manaraka sy miaino ary mandre zao ny tenin'Andriamanitra izao maniry atao batisa tahaka nanaovana batisan'i Jesosy manatona ny fiangonana advantista akaiky anao manatona ny pastora advantista zay akaiky anao manatona ireo membre advantista zay akaiky anao fa vonina ny anampy anao ireo ary vonina ny
hatanteraka izany fikasana tsara ao anatinao zany a mba hatonga anao ho tafiditra ao anatin'ny sokajin'ireo olona masina raha pitso dia iresaka lohahevitra anankiray nampitondraina ny lohateny hoe ireo didim-pitiavan'ny olona masina tsika ireo didim-pitiavan'ny olona masina aleo ianao tsy nandre sy tsy nanatrika ny lohahevitra zay nentina teto androany a toy zay tsy anaraka izany lohahevitra izany a raha pitso tompony hoe no ampiorina izany teny zany a ao am-potsika tsiraray avy amen vavaka isika tompo andriamanitra tsara sy masina indrindra ny an-danitro faly ny fonay satria mitombo hatrany ny fahalalana ny teninao misaotranao zay andriamanitra satria nampafantarinao anay fa ay ny batisa dia fanalahidiny lanitra ary ny batisa zay ankasitrahanao de ny batisa zay nanaovana batisan' jesosy satria amin'ny fotoana zay hiakaranay avy ao anaty rano de hisokatra ao anay ny lanitra handray ny fanahy masina izahay ary ambara manomboka eo fa zanaka malala eo anatrianao maniry zay andriamanitra ny aina amin'ny fiainany zanak'andriamanitra maniry zay no tafiditra ao anatin'ny olona masina satria ianao ny efa nampianatra fa tsy mba hiditra any mihitsy zay tsy masina tompo homano ny fomam-panahinay mba ho vonina isan'andro san'andro handray ilay fanalahidin'ny paradisa ary irinay indrindra ny araka hitoetra aminao any amin'ilay lanitra ambony jesosy malala zokinay eo tona ny sangatana ary zany vavaka zany noho ny amin'ny aran'i Jesosy amen
indro ny faharetan'ny olona masina, indro ny faharetan'ny olona masina. Apokalipsy toko 7:12 andininy fa 12. Conférence ara-baiboly arahanao eto amin'ny Radio Oasis 106.4 FM, eo koa ny page Facebook Radio Oasis. Iarano amin'ny pastora Rabarson Abel isakariva amin'ny enora loha hevitra tena mahasoa sarobidy no atolotra ao antsika rehetra isakariva toy ny hoe tokatrano feno fitiavana sy fahamasinana. Ilay fanambadiana sandoka mamitaka olona maro, fanalahidin'ilay tanàna masina, ireo didim-pitiavan'ny olona masina mitandrina izay nandidiny. Amboary ny fandaram-potoananao, aza diso anjara ho fitahiana ho anao sy ny ankonanao indray ity herinandro ity.